Fanatanjahantena eo anivon'ny ministera sy ny androm-panjakana kosa dia taranja volleyball tanterahana tetsy mikanja amin'ny tafona Korondrano omaly ny ilalao famaranana ka ny avy eo amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena no tompon-daka rehefa nandresy ny trésoro voalohany. Ny ekipan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena no voaositra ho tompon-daka teo amin'ny famaranana ho an'ny taranja volleyball eo anivon'ireo ministera mpanjakana rehefa nandresy ny ekipan'ny trésoro tamin'ny seta 3-0 5-20, 5-20, 7-20, 20, 5-20, 4-20. Iatrika ny lalao nasional zany iry zareo avy eo amin'ny fanabeazam-pirenena sy ny trésoro eo amin'ny ity taranja volleyball ity. Anatiny moa zany zao ny fanomanana ny championnat national fa amin'izao fotoana izao zany a eran'ny Madagasikara dia efa presque navita ny azo daholo ny azo emena fahalasopray izay misy azo emy zany fa zava-dehibe zany zay. Analamanga zao dia ny andro any zany tsika no hitan'ny volley no vita ny championnat Analamanga dia mbola misy ihany koa ny vainqueur ndray merinandro ray zany. Alohan'ny septembre dia tsy maintsy vita daholo ny championnat fahatry Analamanga na vainqueur de coupe na championnat Analamanga. 24 volana septembre ny any amin'ny fahatrinanana tena ao anatin'ny fikarakarana-tsika zao anao amin'ny lafiny fotodrafitrasa ara-panatanjahantena na infrastructure sportive sy ny site d'hébergement hoe zany no tena mila karakaraina. Tsy mora moa zava raha nefa miezaka izahay mba anao zay mahatsara azy sy zay arak'izay azo atao. Dia ny any Analamanga manokana dia amin'ny 12 septembre no fotoana anankiray mba tsy atao faninana tsy fa fiarahan'ny faly zany amin'ny mpandrainjareo azo misy ny sy ny mpanohana ny azo iny zany miaraka amin'ny ray aman-dreny ajaina rehetra eto amin'ny fitara-panjakana zany amin'ny faharoa Madagasikara espace ny azy zay zany manakafobeny ny atao amin'ny azo iny. Araka ny fantatra dia ny tanàna ny Manakara no andray ny fifaninanana nasionaly ho an'ity fanatanjahantena eo anivon'ny Azoimy ity.